Finaritra indray tafahoana amintsika atao anatin'ity fandarana mifatana ity dia manonona ny fiatanan'i Jesosy Kristy hanapaka ny apontsika rehetra tsy irairay rehetra any. Ny lohahevitra resahantsika anio dia mikasika ny batisa. Efa nisy fotoantsika niresaka an'ity tontolon'ny batisa ity any amin'ny vidéo tany aloha rehetra tany, ary efa niresahantsika somary niverimberina izy ity, fa nio sika dia ifantoka manokana fotsiny ihany amin'ny hoe batisan-jaza ve no izy, lay atete zaza atao batisa biblika ve, sa batisan'olon-dehibe, tsy maintsy olon-dehibe ve no atao batisa, ary tsy maintsy ranobe ve, tsy maintsy asitrika ve? Satria izany zavatra izany dia miteraka ataoko hoe fifampiandaniana eo amin'ny mpino sy eo amin'ny atoko mpinoana isan-karazany, mahatonga fizarazarana, ary raha somary persekela dia mahatonga fisainana sy fieritreretana hibolisatra amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Ka izay no nahatonga na nisafidy an'ity lohahevitra manokana ity, hijanona fotsiny tsika amin'ny resaka hoe batisan-jaza ve no izy sa batisan'olon-dehibe. Izay no tondrantsika fanazavana, dia izay no velabelarintsika atao anatin'ity fandarana anio ity. Fa melohan'izany dia hihaino hira anankiray isika, hira mahafinaritra ho voninahitr'Andriamanitra sy ho fiderahantsika ny anarany. Aleloia, andao ary. Fafakarisika, misaotra anao izay Jesosy no tombonandro izay miarao anay ity fotoana ity indray, mbola ahafahanay miresaka andinika lohahevitra anankiray ahakanay lesona sy anitsinay ny fomba famindranay amin'ny tokony fankatoavana ny sitraponao Jesosy Kristy. Manampy anay fiainanao amin'ny alalan'ny présence anao, ifanay masina indray tsy to ataovy mamangy anay zany Jesosy Kristy mitoetra aminay, manokatra ny masom-panahinay, manokatra ny fonay sy ny tontolo anatinay rehetra,
ahafahanay mamantatra ny sitraponao amin'ny endriny rehetra Jesosy Kristy. Izany no fanindrinay. Ianao no tompo manositra anay tsiraray avy ahafahanay mitanylona ka Jesosy andriny izany tenanao zany. Ahafahanay tompo, ahafahanay mandray zava-panavana anao, mitondra délivrance ho anay zany, mitondra fanafahana ho anay zany. Ahafahanay indrindra tompo manandratra ny anaranao so témoigner azy izahay, témoigner ny voninahitra ao eo amin'ny androm-piainanay manontolo, expérience anay ety amin'ny tany ity. Alohan'ny idiranay makany amin'ny fiainana mandrakizay iarahanay mifaly sy mitoetra rahatrizay vie éternelle salut miaraka aminao. Voninahitra aminao ray tsy toy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no anasivako tomboka sy anjavavaka izany. Alléluia, amen. Ena tompoko, rosoarintsika resaka momba ny batisa isika, ny batisa resahantsika araka nefa sastenina tsidiko teo de hoe batisa anjaza ve no izy sa batisa an'olon-dehibe? Zazakely ve azo atao batisa sa tsy azo atao batisa? Zany mantsy ny zavatra miteraka adevitra be mihitsy. Olon-dehibe ve vo azo atao batisa ary tsy maintsy rano be ve vo atao batisa? Ajanontsika fotsiny lay famakafakana sy dinidinika mifototra sy miorona foana support baiboly fa tsy mivoaka amin'izay hevitra tia ny soratra masina ambara. Izay no fakafakatsika anio. Ny zavatra misy tokony ho fantatsika aloha ary ampitaiko ny afatra, mety tsy d'accord ianao amin'ity analiziko ity hoe raha fitinina dia nisy batisa anankitelo tao amin'ny baiboly. Andriamanitra tsy toa mihitsy no miasa teo manao batisa. Dia ny batisa tamin'ny andron'ny Noa. Veriko tsara. Ny batisa tamin'ny andron'ny Noa. Izy io dia préfiguration any batisa ny zanak'Israely ihany koa. Itikagna angamba ianao ahoana ary zany petrakevitra lazainy na manadiloilo zany. Zay ny voalohany zay. Dirantsika eo ny fanazavana tsotsotrany amin'izay. Ny batisa faharoa dia Sodoma sy Gomora. Batisa ny afo. Andriamanitra nandevina ny falitony olombelona. Ary ny batisa fahatelo dia le teo amin'ny hazo fijaliana Jesosy Kristy fa ho tany zao tontolo zao. Io le amour inconditionnel batisa ihany koa io. Ary io dia Jesosy tenany ihany koa dia niteny hoe manana batisa anaovana aho izy. Azo manokana. Io le nanolona ny ainy teo amin'ny hazo fijaliana. Akory ny faniriako fatratra ho izy ny amin'ny hirehetan'izany. Batisa ny afo. Fatatsika ny preuve ny lalovany Jesosy Kristy plénitude ny batisa le teo amin'ny hazo fijaliana. Ary ny fahotako sy ny fahotanao lay nomboana teo amin'ny hazo fijaliana. Nisy lakile nalaina tany amin'ny séjour de mort teo ampelatana ny démonie. Lalina be zay sujet zay fa ny sujet atsika moa dia eto amin'ity hoe batisa zaza ve no izy sa batisa olon-dehibe. Efa nisy fotoana ihany nanazava ny foan'ny batisa somary tsotsotra vidéo tany aloha tany raha mahalinanao dia vakio zay vereno ataovy ny tsidika fohifohy misy fanazavana ny amin'ny batisa biblika any. Amaky teny ny soratra masina isika teo dia nilaza hoe misy anankitelo any batisa. Batisa tamin'ny andro Noa, dia ny batisa Sodoma sy Gomora, batisa Jona, batisa ny Jesosy Kristy teo amin'ny hazo fijaliana. Zay izy fitina anankitelo ngeza be. Fa ao anatin'izay misy ny batisa ny afo, batisa ny fanamasina, misy ny batisa ny Jona, misy ny batisa zanak'Israela ny ampitan'ny ranomasina mena. Fa ny soratra masina nefa dia miteny Efesiana 4:4 andininy 5 dia hoe iray ny batisa. Iray ny batisa, zay le hoe iray ny batisa zay dia milaza fonosana anankiray sy lasaka anankiray. Ny azo ambara ao anatin'izay hoe iray ny batisa izay dia tsy misy asatanatsika zany ao anatin'ny batisa. Raha vakinao tsara le Efesiana 4:4 andininy 5 io dia hoe iray ny tompo, iray Andriamanitra, iray ny batisa. Mbola pitsika dia iray ny finoana, iray. Zao sy ny ray dia iray ihany. Manome an'izay natura izay hoe un unique
zany hoe misy entité, misy fisehoana, misy toetra, misy natiora ao anatiny eo. Ary fantatsika tsara fa Andriamanitra tsy toa dia manana an'ilay natiora hoe Dieu esprit. Dieu se révélé tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Zay le hoe Andriamanitra tonga nofo. Hitanay ny voninahiny miendrika zanak'alahy tokana Jaona toko voalohany. Ary Andriamanitra ray. Io no niseho tao amin'ny Mosesy tao amin'ny tendrombohitra Horeba hoe je suis, se révélé. Zay mantsy n'Andriamanitra tsika se révélé. Amen. De izay ihany koa mitovy amin'ny fanazavantsika zany. Mitovy amin'ny zavatra zay tia ny soratra masina ampitaina amintsika hoe iray ny batisa. Zany misy batisa ny fibebahana. Io lay ambarany amin'ny filazantsara Matthieu 7:1-12. Izao ozy Jaona mpanao batisa, manao batisa anareo amin'ny rano ho amin'ny fibebahana. Fa ilay avy ao aoriko, izy manam-pahefana lavitra noho izany, manana ny plénitude ny fomban'Andriamanitra rehetra. Kolosianina 4. Jesosy Kristy tsy mendrika amany kapany akory. Izy manao batisa anareo amin'ny afo sy fanahy masina. Fa izany anefa tsy midika fa hoe anankitelo ny batisa. Na hoe afa ny batisan'ny zanak'Israely ny ampitany ranomasina mena, afa ny batisan'ny Noa, afa ny batisan'ny Sodoma sy Gomora, afa ny batisan'i Jesosy Kristy azy tena ny manokana teo amin'ny hazo fijaliana. Fa batisa ho antsika ihany koa namonona ny otantsika nandiovana antsika. Fa ny tena ny nataony sorona teto. Fa iray ny batisa, zay le lasaka ny resantsika teo, iray ny batisa. Raha décortiquentsika zany ny petrakevitra eto. Hoe azo atao batisa ve ny zaza, tsy azo atao batisa ve ny zaza. Olo-dehibe ihany ve ny atao batisa, tsy ny sisa rehetra. Mazava ny soratra masina le nivakintsika teo, Efesianina 4:4-5, iray ny batisa. Ny batisa rehetra tompokoa izay ataotsika, miditra fanazavantsika dia tay eto, any am-piangonana, dia système mapetraky ny religion tsiraray avy, araky ny fondement an'ilay religion. Raha miresaky tsika ny fiangonana zokiny, fiangonana tranainy zany, conservateur. Dia izy ireo amin'ny zaza, mbola zaza dia atao batisa ny tenako zao, atao anatin'izany. Dia avy eo le misy mianatra mpandray, de confirmation, de mitohy hatrany. Ary vita ny karazana dingana ohatran'izay zay vao afaka miroso amin'ny mariage ny mpino anankiray, ny couple anankiray. Izay lay système avy amin'ny fisainatsika sy fieritreretantsika. Raha vakintsika tsara nefa lay Matthieu 7:1-12, i Jaona no manambary eto hoe izao manao batisa anareo, oui, Jaona manao batisa ny peuple hébreu tamin'izany vanim-potoana izany amin'ny rano ho amin'ny fibebahana. An'ilay teboka tena mafonja, an'ilay tena fondement an'ilay batisa. Batisan'ny rano ny resaka eto. Tsy miresaka batisan'ny fanamasina sy ny hafotsika, sy izay hafa mihitsy ny famijanona fotsiny tsika am'le batisa zaza ve sa batisa olo-dehibe. Ho amin'ny fibebahana. Alléluia. Zay zany ny tokony omena valeur. Zay zany ny tokony omentsika lanja. Zay zany ny tena tokony hanorenatsika ny hevitry ny teny hoe batisan'ny rano. Fa du moment isika manindro hoe zazakely, du moment isika manindro hoe atete, du moment isika manindro hoe tsy maintsy olo-dehibe, du moment isika manindro hoe rano be na rano kely na tsy maintsy on'ny Jordana,
de miditra ao anatin'ny rafitra système sika tsy afaka miala amin'ny système manaiky an'le système sika fa tsy manaiky an'lay fondement biblika tsy ndriny Jaune mpanao batisy eto araky ny fanan'Andriamanitra manindry azy hoe izao manao batisa nareo ho amin'ny fibebahana. Ny batisan'ny rano ry havana dia midika fa ampidirina ao anatin'ny ankohonana ho ankohonan'Andriamanitra ny mpino anankiray ary rehefa tafiditra ao izy de olona mibebaka izy zay eky ny fahotana izy manary ny faratsindretra manary ny vie d'avant fifatorany tamin'izao tontolo zao manapaka an'izay cordon zay de manolotra ny tena no an'i Jesosy Kristy tonga eo amin'ny teboka izy hoe fibebahana accompli lay fibebahana ty hoe am'izao sisa izao aza manao intsony vita batisa lay olona vita amin'ny batisa ny rano tsy ndrina tsara eto anefa fa lay rano zay élément ao anatin'ny kisary mandrafitra n'lay endrika ivelan'lay batisa dia raha idiratsika amin'ny hevitra lalina sy ny fotony dia midika ny tenin'Andriamanitra ny rano. Ny Baiboly dia manambara fa ny ranon'Andriamanitra dia azontsika ny rano dia azo ambara fa midika tenin'Andriamanitra raha décodentsika izay teny zay. Izany hoe raha ny teny zany Jaune mpanao batisa hoe teo izao manao batisa anareo amin'ny rano ho amin'ny fibebahana dia lay tenin'Andriamanitra etiny Jaune mpanao batisa mampibebaka eto satria izy no miteny eto hoe manindry mamelanja sy asana le hoe ho amin'ny fibebahana de lay tenin'Andriamanitra mampibebaka iny no midika fa mandevina sy mampanao batisa n'lay olona ka eto zany tsika de afaka manao conclusion vetivety rankopoy na zaza no ataotsika batisa amin'ny forme hoe ATT na sitrika ihany koa satria zareo azantiny fa zareo orthodoxe de misy an'le zazakely atsofoka intelo ao anatin'ny rano mikovety iny sitrika koa zany fa zaza fotsiny atao batisa forme daholo zany resantsika zany mezaka manao mizara historique amitsika mizara élément be tabe amitsika fa atsika zany mandray hevitra hoe ahoana marina ary ny fandehan'izany tena hoe batisa biblika izany batisa ny rano batisa ny fibebahana izany ahoana marina ary ny tena hevitra zany ka olon-dehibe na rano be na sitrika na entina any amin'nony Jordan na piscine na rano mandroseza na tsy fantatro zay laka na rano mikorina na tsy fantatro zay maharesy lahatra atsika fa raha vao tsy ao ny fahafenony io zavatra nasongadiny Jaune io hoe tenin'Andriamanitra mampibebaka misy fitaizana misy fanamboarana tsy tsika manamboatra am'izay fotoana zay zay le niteneniko tany ambony tsy tsika manao batisa fa satanan'Andriamanitra ny batisa ka raha tsy tonga am'ilay teboka fibebahana indrindra lay torotena ohatra zany de misy s'adresser amitsika mpitondra fivavahana na izana ianareo na tsy fantatro na manara-lasina na bavy rehetra varina ao amin'ny fampatoriana pino amin'ny resaka prospérité miracle sy ny tapemena sy ny ohatran'izany miaratsiny amin'izay message zay tsy tokony ho tenenina akory zay fa tsy eto amin'ity resaka hoe fibebahana ity de vetsika manao selfie na maka caméra na vidéo hoe vita batisa isaorana ny tompo olona zato na lolo tena sy ny zao sy ny zao sy ny zao fa tsy misy impact eo amin'ny fiainan'ilay pino hoe nibebaka lay pino nanary ny fahalotony izy nanary ny faharatsiny izy nisy fanenenana lalina tao anatiny tao tadidinareo ny tantarany Zakaiosy onerako avy folo eny telopolo eny enimpolo eny zato eny ny zavatra nalaiko tamin'ny tsy marina ozy Zakaiosy mibebaka izy fa hoy Jesosy Kristy hoe midina faingana anio dia antrano ao antranonao ary Zakaiosy misy message be ao anatin'izany tsika zay mibebaka ihany koa zany manonitra dia misy an'izay
proclamation divine zay avy any an-danitra hoe anio hiatrano ao amponao Jesosy Kristy, hiatrano ao atokatranao amin'ny ankonanao, hiatrano amin'ny firenena malagasy. Batisa zany nge ny zavatra tsy ampy amin'ny firenentsika, zany nge ny zavatra tsy ampy ao an-dapa hoe, zany nge ny zavatra tsy ampy amin'ireo fiangonana be da be eran'ny elakelatrano io batisa io. Fa ilay batisa nefa forme tena hoe ao tsara mihitsy, samy mizotra amin'ny alehany daholo, na sitika na tete na zazakely na olon-dehibe na ranobe na sy ny sisa rehetra makany Israel, ainsi de suite. Misy mihitsy manao croisade amin'izany, voyage organisé, mifampiraharaha amin'ny agence de voyage sy ny sisa rehetra. Fa zany teny atsika fa zéro zany eo anatrehan'Andriamanitra. Fa lay message, lay teny, eny no batisa, rano mabebaka, tenan'Andriamanitra mabebaka. Alléluia, amen. Zany hoe ny batisa zany tsy formule mazika, ny batisa zany tsy baguette mazika hoe rehefa tete ny olona anankiray na asitrika ao anaty rano be ny olona anankiray na ao anaty piscine, na mamonjy voyage organisé en Israël izy, mamonjy rano Jordan izy, ainsi de suite, na zavatra ohatran'izany, de vita avy nisitrika de mivoaka de vita batisa. Non, non, non et non, tsy biblique zany. Fa isika no manindry an'izany, ny mpitondra fivavahana no manindry an'izay image zay, ny mpitarika fiangonana araka ny dogma sy ny religion any avy no mametraka an'izay kisary zay. Alléluia. Ary erreur be mihitsy satria misy hevitra fampatoriana pino sy misy efipetsy fifangarona sain-dalana satana ao anatin'izany. Satria tsy manindry an'ilay toe-pota ao amin'ny Jaona mpanao batisa araka ny ministerany hoe ho amin'ny fibebahana, fampibebahana tenan'Andriamanitra mapibebaka. Ka eto de miteny amintsika raha ohatra hoe zaza atao batisa, atete na sitrika, tsy fantatro, nourrisson. De zany miteny amintsika fa symbolika fotsiny ihany zany hoe ao anaty ankohonan'Andriamanitra ilay zaza. Sa tsy contre am'izany. Tenako zao anatao batisa, zaza na tete nentin'ny ray aman-dreniko, ary soroko ny ray aman-dreniko zany, natao batisa na sitrika ihany koa. Raha misy fotoana de afaka manao témoignage an'izany any amin'ny farany fandarana. Averiko tsara tsy baguette mazika, tsy abracadabra ny batisa ka hoe vita sitrika de tonga de vita batisa na vita atete de tonga de vita batisa. Non! Fa tsy maintsy mandalo fibebahana, tsy maintsy miditra ny anatin'ny folon'ilay olona, mandrafitra n'ilay olona, lay tenin'Andriamanitra, miasa ny anatin'ilay olona. Alléluia. Hatreo zany tsika raha manao conclusion, dia ireny karazana système mazaza sy olon-dehibe sy ny zavatra ohatran'ireny izay lazaitsika fa batisa araky ny filazan'ireo izay milaza azy ireo rehetra, dia miteny fotsiny ihany hoe tsy manenina vereno amiko ny teniko, fa zay ny fandinihako ny baiboly manomboka eo dia membre fotsiny ihany amin'ilay fiangona arak'ilay dogma sy religion safidiny lay antokom-pinoana ilay pino du moment izy hoe natete na nasitrika dia confirmé sy tafiditra ao anatin'ilay ankohonan'ilay fiangonana, isan'ny ankohonana ao amin'ilay fiangonana izy. Allez voir au détail am'izay hoe io fiangonana io arabe mipratika ny sitrapon'Andriamanitra, mampibebaka ave. Matio 7:12 nivakitsika teo. Rano tenin'Andriamanitra, fampibebahana, ministeran'ny Jaona, mpanao batisa. Izao manao batisa anareo amin'ny rano ho amin'ny fibebahana. Ka na zaza io de misy zany ny suivi atao tsara manaraka sy kolalady ao anatin'ny chorale mitombo amin'ny dingana voalohany, faharoa, fahatelo, fahaefatra, mijanona amin'ilay zaza aloha tsika. Hatrany amin'ny confirmation mandray fanasan'ny tompo. De rehefa tafavoaka ao zany lay zaza ao anatin'izay fitombony zay izy, dia miasa ny anatin'ny tenin'Andriamanitra miaraka amin'ny fitombony sahaza araky ny fitombony ihany koa. Fatra tsara sady arita, fatra tsara sady ahitsana ho Jesosy Kristy no apetraka eo ampofonareo. Jesosy Kristy no mamatra amin'izay fotoana izay. De miroso, mireconnaître lay
pino fa hoe hay za ty mpanota, hay za ty nateraka tamin'ny ota, hay za ty nitorotoroana tamin'ny ota ozy Davida, hay za ty rasy adamika, hay za ty mila esorina ny any amin'ny ADN-ako sy ny rako sy ny selulako sy ny gène-ako rehetra any amin'ny atodohako rehetra any. Fa raha ny kaina namonany Abel, raha ilay contamination tao amin'ny sahany Edena azo tamin'ny Eva, lalina be zany zavatra resantsika zany. Hatrany lay batisa mampibebaka mireconnaître an'izay zavatra zay hoe sy mba nanomboka tao amin'ny sahany Edena. Fa vitsy ny olona mikapte an'izany message zany, misaisir an'izany message zany, ary manao réflexion amin'izany zavatra lazaintsika zany hoe ny fahotako ane tsy za le mijangajanga eto, ny fahotako ane tsy za lay mamoaka volamena na lay za mamoaka solafaka, mamoaka video mamofady mikosikosoka eto amin'ny MP de miparitaka eraky ny Facebook na ohatran'izany manaratsy kristiana. So tsy zange tsy zange le fahotana fa le fahotako lay mila ibebako ane, lay mila ivako tsika tsy mitolona amin'ny famandra lay contamination tao amin'ny sahany Edena, lay zavatra niditra tany amin'ny ADN-ako tany zay nge le izy raha lasa ranabary lalina be io. Ary ao anatin'ny asa mandrava sy manafona an'izay, ao anatin'ny fantsona nosokafan'Andriamanitra tsy toa atsika afatsika mandrodana an'izay lalana de mibatisa. Karaha raisitsika ho bagety mazika, raisitsika ho formule majika ny batisa hoe rehefa tetea na rehefa sitrika makany amin'ony Jordana de vita batisa. Mahatra indrindra raha samy olona isika ilay ambarany amin'ny bokin'ny Apokalipsy hoe milaza ny tenatsika ho efa manan-karena sy ny ary fananana be. Kanjo isika ilay mila kolira, mila misokatra ny masosika, isika ilay ory ferena, mitanjaka sy ny sisa rehetra. Mividiana volamena voadio tamin'ny afo, voadio an Jesosy tamin'ny afo. Resaka batisan'ny afo zany resantsika zany. Le batisan'ny afo Jesosy Kristy nanolotra ny teo amin'ny hazofijaliana, ilay fahotantsika ny vonina natao sorona, atoloana ny tenareo atao fanatitra velona. Ny fanatitra rehefa dorana mitsana antavy tena krame tsara mihitsy ahafahana mahazo an'ilay hena, tena hoe amin'ny tsiro tadiavin'Andriamanitra misy hanitra, misy fofona manentoento ditikatso-manitra. Zany ny batisan'ny afo zany. Fa le vatana misofra satria dorana, purgena, volamena voadio tamin'ny afo. Ohatrotra amin'izay ny batisan'ny afo. Ao anatin'izany kisary zany daholo image zany ny épreuve. Misy taonao antsika efa nanazavana an'izany teto. Batisan'ny fanamasina de arakoatran'izay ihany koa batisan'ny afo, io lay fanatitra atao anatin'ny afo de tena hoe ny afo no manenika azy, mandoro anazy. Raha mijery anao tsy mahita afa-tsy afo de le fanatitra ao anatiny ao. Daniel 3:3 tao anaty afo. Ohatran'izay koa Jesosy Kristy natao tao anatin'ny ota, natao tao anatin'ny tenany, tsy nahalala ota izy fa nampitondrany azy ny ota. Batisan'ny afo zany frère. De ohatran'izay koa ny batisan'ny fanamasina, io misy olona anankiray ao anaty fanamasina, ohatra misy olona mitsoboka ao anatin'ny rano, zay le batisa sitrika resan'ny olona. Image ny batisan'ny fanamasina sy ny afo. De zay ihany koa manome image préfiguration ny batisan'ny fibebahana, batisan'ny rano, fa tsy hoe misitrika de tsy mibebaka, fa sitrika eo amin'ny tenin'Andriamanitra mihitsy isika. Tenin'Andriamanitra io de fiainana, vie éternelle, salut, famonjena. Jesosy Kristy ngeza be de misitrika ao anaty tenin'Andriamanitra tsika. Raha mijery ety ivelany zany ny anjely, mijery ety ivelany ny any an-danitra de tsy mahita anao izy fa ny tenin'Andriamanitra no hitany. Ny fiarahamonina mijery anao de ny tenin'Andriamanitra no hitany. Zay le témoignage tsika zay. Zao tontolo zao mijery anao de ny tenin'Andriamanitra no hitany, ny sitrapon'Andriamanitra no hitany. Fibebahana, ny bebaka anao zay, vita batisy anao zay. Zany miteny amintsika nefa fa be da be ny olona no mandany andro miady hevitra. Zaza tsy biblika zany, ATT tsy biblika zany, olon-dehibe zany ny biblika, ary tsy maintsy asitrika zay izy vao biblika. Tsy maintsy on'ny Jordany, ao tsara izy amin'izay, manao voyage organisé en Israël. Du moment ny olona misaina an'izany de arak'ilay teniko teo fa mahantra fa diranovana ory ferena faroy. Mila mividy odi-maso izy colure. Ary ny fiangonana manadonto pino amin'izany hoe ny batisan-jaza tsy izy, ary manindraindra ny batisan'olon-dehibe ihany no izy.
dia mampalahelo, tsy teny betsaka, tsy teny mihoatra, teny maro, tsy rozalota. Zay fotsiny amezako azy. Fa afantoko tsika amin'ny sitrapon'Andriamanitra foana ny hevitry ny soratra masina rehefa mandinika sy mamakafaka isika. Miresaka batisan'ny rano itsika de fampibebahana. Ka na zaza io dia amporosoy amin'izay fibebahana izay, andrasan'Andriamanitra ao anatin'izay ny fotoana Andriamanitra no mifeny contexte rehetra. Andriamanitra no mitahirany iny zaza iny ao anatin'ny fitombony makany amin'ny fibebahana, surtout hoe avec sincérité nanolorany lay ray aman-dreny an'ilay zaza. Amiko tsy misy tsiny ao anatrehan'Andriamanitra. N'Andriamanitra tsy hanome tsiny. Averiko tsara ho fa fidirana membre ao amina fiangonana, fidirana membre ao amina antoko-pinoana kristianina, membre toy ny hoe adhésion, hatreo fotsiny aloha. Dia ao isika vao mibebaka, zany hoe mibatisa ho azy bagety mazika sy formule mazika ka hoe tout de suite de vita ny olona anankiray. Amaky teny soratra masina nisika Petera voalohany toko 7:20 hatramin'ny 12 vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Fa Kristy koa aza efa nijaly ny ray mandeha no niota ny marina monja ny tsy marina mba hitondra antsika ho amin'Andriamanitra, ka novonoina tamin'ny nofo fa novelomina tamin'ny fanahy. Lalina be zay satria milaza ny plénitude any batisa ny fanahy masina sy ny afo sy ny fibebahana. Tsy vita ny sujet antsika raha ho tedahitsika eto zany. Fa 70 izay nandehanany sy nitoriny teny amin'ny reo fanahy tao an-trano maizina. Nitoriny teny tamin'ireo fanahy tao an-trano maizina. Io le tany amin'ny séjour de mort mihitsy Jesosy Kristy. Mbola nitory teny tany izy batisa daholo zany, mampibebaka. Mety ho kakagna mena ahoana ary zany mampibebaka izany. Aza vaika vetivety zay satria ny séjour de mort dia fiainantsika ozy ny fitenenantsika, intermédiaire entre ny nouveau Jérusalem sy ny monde misy antsika. De ao amin'ny séjour de mort io le fanoharana Lazarosy mpanan-karena sy lay mahantra. De misy séparation tsara eo. Ny manan-karena mazo ilay mpanan-karena ratsy toetra tety an-tany, mpanan-karena izao tontolo zao, nanan-karena am'izao tontolo zao izy. De io ile nitaraina tamin'ny Lazarosy hoe mba ilazao ny rahalahy akory Lazarosy anendriny tanana ao amin'ny rano fa mangetaheta fatratra tena hoe fadiranovana loatra ny fanahany zany tao amin'ny séjour de mort ho andratsy fanahy misantatra n'izay fijaliana izay izy. Fa i Lazarosy kosa niadana izy zay le tratra ny Abrahama. De izy io voahidy satana nanana ny laklean'izy io. Fa Jesosy Kristy nitondra an'le fiainana salut famonjena tao amin'ny séjour de mort ny délogé an'izay fahefan'ny satana izay ary ny séparé tsara ary nitondra délivrance ho an'ireo patriarka rehetra, olo malaza ny finoana marina tamin'ny lalàna tany amin'ny testamenta taloha, ohatran'ny Josoa, Kaleba, rehetra zany marina tamin'ny asan'ny lalàna, voatsara araka ny lalàna. Fa izay le ambarany amin'ny aty amin'ny filazantsara hoe tsy misy nofo amarinina amin'ny asan'ny lalàna. De izay natonga Jesosy Kristy nitondra an'le grâce famonjena satria important be ty ambarantsika ty hoe izay mihinana nofoko sy misotro ny raha kozy Jesosy Kristy no manana ny fiainana mandrakizay. Io le repas de communion sainte seine tao amin'ny efitra ambony nomena ny mpianatra 12 aparan'ny Jodasy nivadika ozona ho azy le satria misotro tamin'ny fanaty sy mendrika. Io le décortiqueny Paul any amin'ny Koritianina hoe misy tsy salama avy eo aminareo, misy tsy maty avy eo aminareo izy nefa tsy miangona hiatsara ianareo. Zany hoe misotro amin'ny fanameloana zany. De Jesosy Kristy mihitsy nanatsoboka ny tanany miaraka tamin'ny Jodasy ndana atao faingana ry zanaky ny fahaverezana, atao faingana izay tianao atao. Miaraka amin'izay de niditra atao amin'ny Jodasy ny ozina sy ny l'ombre de la mort aliky ny fahafatesana ary voasoratra tanteraka ny faminaniana ny amin'ny maha prédestiné any Jodasy araka ny toe-pony. Fa nisy fotoana koa tsika nanazava an'izay prédestination de l'âme izay. Dia
toizantsika mifamakina ny soratra masina andin'ny faharoapolo dia zay tsy nanaiky fahiny fony andro ny faharom-pon'Andriamanitra tamin'ny andro ny Noa raha mbola namboarina ny sambo fiara izay idiran'ny olona vitsy dia izy valy mianaka ka dia namonjena azy ny rano. Io le batisan'ny resantsika tary ambony anankitelo fa 1:20 izay namonjy anareo koa ankehitriny dia ny batisa zay tenan'io tandindona io tsy ny fanesorana ny fahalotony nofo anefa. Attention, tsy ny fanesorana ny fahalotony nofo anefa fa ny fitadiavana ny fieritreretana tsara eo atratrehan'Andriamanitra amin'ny nitsanganan Jesosy Kristy tamin'ny maty. Ozafaitsika zay vakitsika ny 2:20 izay eo amin'ny tanakavan'Andriamanitra fa efa lasa ao an-danitra izy ka efa nampianekena azy ny anjely sy ny fahefana ary hery. Amen. Tsindriko tsara ilay ambalany Baiboly teo 1:20 hoe izay mamonjy anareo koa ankehitriny dia ny batisa. Ny batisa mamonjy izay mintsy atao batisa no ho vonjena. Azadino zay conditionnel le izy ary futur antérieur satria marina foana ny ambaran'ny Baiboly arak'ilay fanazavantsika teo tsy miteniteny foana tsika Matthieu 7:20 hoe ho amin'ny fibebahana azay ma futur antérieur anazy satria misy an'ilay travail tenin'Andriamanitra no mitravailler atsika ampibebaka atsika tsy formule magique hoe tsy baguette magique hoe avy atao batisa de tout de suite le olona dia satria le fibebahana tsy lay fahotako ny jangajangako sy ny zavatra madinidinika oui élément ireny fa misy an'ilay ho tafototra marasy adamita rasy adamika tao misany etena lalabe zany zavatra resantsika izany ary iny tsy maintsy diovina ny batisa zay mahatonga an'ilay batisa amin'ny fanamasina sy ny afo iray nefa ny batisa. Halleluja. Compliqué ny sujet atsika sarotra velatra be tsy fantatro nahazonao ny zavatra tiana ambara ao anatin'izany fa melabelarina izany tsy ampy ny fotoana fa mialatsiny apitsika ny fanazavana amin'ny fotoana manaraka raha ilay 1:20 izay namonjy anareo koa ankehitriny dia ny batisa izay tena n'io tandindana io tsy ny fanesorana ny fahalotony nofo anefa. Fantatsika tsara fa ny nofo mandaty sy mandova ny fanjakan'ny lanitra zay ilay rasy adamika. Eto dia tsy miresaka régénération, tsy miresaka transformation, tsy miresaka nouvelle naissance ateraka indray fa miresaka batisa itsika ary zay mahatonga ny Baiboly manambara sy manipika tsara eto hoe le batisa fampibebahana dia tsy fanesorana ny fahalotony nofo anefa zay lay loto zay zany hoe niakita batisa atsika zany tsy raha mandinika tsara nareo ny tantaran'ny Noa valimanaka vao vitany le batisa après 40 jours 40 nuits dia nanota ny zanaky Noa nanoto Noa mamilava amin'ny mampamboly voaloboka anazy nanara ny fitafiany ary voaozina fatatsika hoe izy le voaozina izay ny tiany Baiboly ambara eto hoe tsy fanesorana ny fahalotony nofo anefa fa ny fitadiavana ny fieritreretana tsara eto dia miditra amin'izay ny filazon tsara ny hera ny filazon tsara ny évangile Jesosy Kristy fa ny fitadiavana ny fieritreretana tsara eo anatrihan'Andriamanitra amin'ny tsanganan Jesosy Kristy tamin'ny maty. Io le nitsanganan Jesosy Kristy tamin'ny maty io dia manambara ny Romanina 9 miara maty amin'ny Kristy tsika miara velona amin'indray tsanganan Jesosy Kristy tamin'ny maty zay natonga ny fanambaratsika ary mafisy ny Baiboly manontolo fitsanganana amin'ny maty Romanina 9 ao anatin'ilay fibebahana dia manaiky ao anatin'ilay travail dia miaiky isika tsy afaka lohatra eo ny fahalototsika mibebaka anetsika mbola tsy afaka ny fahalototsika mbola tsy afaka ny tsy famendrehantsika mbola tsy afaka ny mahampanotatsika fa mibebaka fotsiny tsika ary reconnaissant amin'izany ny any an-danitra fa à partir du moment hoe misy reconnaissance any an-danitra raha misy mpanota anankiray mibebaka dia misy fifaliana be ny anjelin'ny lanitra miaraka amin'izay mponina ao an-danitra ao dia miaraka amin'izay ny travail zay le batisa ny tenin'Andriamanitra ary ao anatin'izay miditra amin'izay ny herin'ny filazon tsara araka ao tsara le processus
araka tsara ilay tiana ampitaina miditra ao anatin'izay amin'izay ilay fitsanganana amin'ny maty préfiguration image ary marina mihitsy tonga natiora amin'ny olona anankiray miara-maty amin'ny Kristy dia miara-velona amin'ny Kristy tsy izao intsony velona ozy Paoly fa Kristy mivelona atao natio. Zay na tonga ny Paoly ny teny hoe fa fahafatesana no azahoako tombony. Laza zavatra be da be zay azahoany tombony ilay fanombohana ny ota efa mibebaka izy satria tsapany nanomboka hoe tsy nisy nofo amarinina amin'ny asan'ny lalàna. Na ito raha Paoly nateraka nofiraina 7 andro izy niaina tamin'ny fitaizana jiosy izy tsy nibolisatra tamin'izany resaka Torah zany izy fa ny fifanenany tamin'i Jesosy tao Damaskosy nanomboka teo ny travail nampibebaka azy nanomboka teo ny travail era ny filazantsara nisy moment izy nitsatohana azy maranitra niteny vaky sambo sy ny sisa rehetra karazana torture à gauche et à droite. Intelo ny nangatahako misy fotoana izy nandalo ombre de la mort aliko ny fahafatesana. Intelo ny nangatahako tamin'ny tompony ialany zany tamiko izy Paoly fa hoana ozy Jesosy Kristy ampoanao ny fahasoavako dia nisokafany Jesosy ny masony hitany paradisa mihoatra amin'ny fahafatesana. Fahafatesana no azahoako tombony ozy Paoly. Midika zavatra be da be eo zay satria milaza ihany koa ilay fiainana miara-maty. Fiaina tsy hita Jesosy Kristy miara-mitsangana aminy amin'ny voninahitra. Batisa daholo zany resahantsika zany. Satria misy zavatra maty ao après amin'ny fibebahana. Misy zavatra voakosika ao. Zay dia mihitatra zay sujet zay hatrany amin'ny batisa ny fanamasina sy ny hafa. Amen. Alléluia. Sujet antsika moa eto dia resaka batisan-jaza. Asitrika ve sa atete. Maram-pananantsika azy ara dia ça sert à rien ny adevitra hoe batisan-jaza tsy izy. Batisan'olon-dehibe tsy izy. Araka ny fanazavantsika teo dia olona miditra membre ao amin'ilay fiangonana ilay zaza. Efa zava-dehibe zany. Raha izay ny toe-pon'ilay ray aman-dreny mba ho ampidiry ny membre ao amin'ilay fiangonana ilay zazakely. Ka raha batisana andraisan'ilay olona azy na tsodrano andraisan'ilay fiangonana zandriny azy amiko zany tsy problème. Mila manana an'izany esprit zany tsika. Mila manana an'izay fiheverana araka ny antonony zay tsika. Mahay mihetry amin'ny fotoana tokony hihetrentsika. Mahay misandatra amin'ny fotoana tokony hisandrata ny voninahitran'Andriamanitra. Aza mihevitra mihoatra zay tokony heverina fa mihevera araka ny antonony. Amen. Important be zany zavatra resahantsika izany. Fa ny zavatra misy sy mampalahelo dia ny atoko-pinoana isan-karazany avy surtout ny fiangonana zandrina. Toy ny hoe manana vérité absolue. Toy ny hoe manana ny fahamarinana tsy azo gozonina. Io le resahantsika hoe baguette magique. Io le resahantsika hoe formule magique. Lasa simple izy, lasa idolâtrie ilay izy. Hoe rehefa tsitrika ny olona anankiray rehefa rano be fa tsy zazakely dia vita batisa. Fa raha nanaraka ny fanazavana teo ianao niainga tamin'ny fanambaran'ny Baiboly dia mazava tsara hoe izaho Jaona mpanao batisa manao batisa anareo amin'ny rano ho amin'ny fibebahana. Alléluia. Amaky teny soratra masina indray tsika Korinthiana voalohany. Korinthiana voalohany toko 2. Korinthiana voalohany toko 10 safady faharoy teo toko 10 atombokontsika andeny voalohany. Fa tsy tiako tsy fantatrareo raha lafa ny razantsika rehetra dia tambany raona ary izy rehetra namaky ny ranomasina ary izy rehetra dia natao batisa ho amin'ny Mosesy tao amin'ny raona sy ny ranomasina. Tery ambontsika ny lazo hoe iray ny batisa. So dia mieritreritra tsika mahita ny hoe batisa ho amin'ny Mosesy dia hafa ny fisainantsika sy ny fieritreretantsika. Attention fa ny démonia dia
ao amin'ny saitsika ao tena champ de bataille ny devoly ao ary eo izy no mametraka fisalasalana sy fieritreretana zay le tena teo mihevera araky ny atony aza mihevitra mihoatra zay tokony heverina tsara foana petrakytsika resaka coro amin'ny esprit indray zay mialatsiny fa somary mifampisampisambotra be sy miparitaka be ny fizaratsika atao anatin'ny sujet atsika satria efa betsaka ihany koa zay zavatra mizaraina zay efa nisy fotoana ihany koa tsika nyresaka teto nyresaka coro amin'ny esprit miresaka ny coro amin'ny esprit ihany koa zay zavatra nylazaintsika faran'izay andiny faharoa azy rehetra dia natao batisa ho amin'ny mosesy tao amin'ny rahona sy ny ranomasina rahona sy ranomasina ty batisa ranobe fa eto attention batisa ranobe nisy zazakely tao nisy ondry amanosy tao nisy firavaka tao nisy egyptianina resy lahatra ifindra monina iaraka amin'ny Israely tao nisy zazakely tao fa tsy lena imagine ke zany détail be da be zany ny fiasan'Andriamanitra zany tsy lena na de pitokorana rara tsy lena fa namaky ny ranomasina mena natao batisa nefa ny olona ireo de eto sika zany de iteny sika fiangonana zandry ny torabato hoe de or fa tsisy batisa ny zazakely zany aza mihoatra mihevitra izay tokony heverina ho afa mihevera araka ny atony aza manaiky formateny olona hoe ny batisa tena izy dia batisa sitrika ny batisa tena izy dia rano Jordan ny batisa tena izy dia olon-dehibe ny batisa tena izy dia zao sy cela piège efipetsin'ny satana zany efipetsin'ny satana zany dinio foana ny fon ny baiboly sy ny hevitra tiany ny baiboly apetraka de izay no nahatonga nanonteny hoe rehefa ny ampitany ranomasina mena ny zanak'Israely batisa dia miditra adhésion ankohonana hoe vahoaka hebreo afaka miditra ao amin'ny ankohonana ny lalàna satria amaky ny tanefitra izy omena ny Torah hibebaka nafahana tamin'ilay fahotana tao amin'ny préfiguration zay resatsika izay nafahana tamin'ilay fanandevozana tao amin'ny Farao ampidirina ao amin'ny fahafahana epitany amin'ny tany Kanana zany hoe mbola membre fotsiny ihany izy zany ao amin'ny ankohonana vahoaka peuple élu ho fidian'Andriamanitra après anty batisa ho amin'ny mosesy tao amin'ny rahona sy ny ranomasina ity zay ny kahany zanak'Israely eto batisa ranobe tsy nisy lena nisy zazakely hatramin'ny omby sy ny gisa sy ny biby fiompy rehetra izay nentina ny ampita amin'ny ranomasina mena araka ny sitrapon'Andriamanitra lalina le sujet lalina karaha ohatra tsika ijery iorina amina pitsopitson-javatra sy ny zavatra ohatran'izany fa tsy ijery zay sitrapon'Andriamanitra foana de isika ihany no mamboly fahaverezana sy mamboly tsilo amin'ny lalana alehantsika de ahoana raha noho izy zany batisa n'olon-dehibe ve noho izy sa batisa ny zaza mbola kely aravana de natolotry ny ray aman-dreny koa natao batisa ny zaza sotran'i Jesosy nomeny ray aman-dreny kristianina nanomboka teo da tafiditra ankohonana kristianina tamina fiangonana dehibe anankiray tsy tonomboka eto ny anarany sady manao témoignage zany de tao torina tenin'Andriamanitra nianatra sekoly alahady nianatra dingana voalohany faharoa fahatelo fahaefatra fahadimy fahaenina niditra sampana choral nandalo ny adolescence de nanomboka nadika sy notran'izany dia nivoaka fiangonana tanteraka de noho ny efa nanana olontiana de hoe ho atao mariage de tsy maintsy manao confirmation zay le système ankohonana ilay fiangonana nazavaintsika tany ambony de tsy maintsy miditra mpandray fanasan'ny tompo satria raha vao tsy manana karatra mpandray zay le système an'ilay fiangonana zay de tsy afaka miroso amin'ny fanambadiana fa ny pastora sy ny mpiandraikitra dia mizara tenin'Andriamanitra foana izy fa est-ce que percutant ve sa manao service minimum ve izy sa manao amin'ny fony ve izy fa no niositra ao anatiny zay tsy lalipaka tsara sy tsy fantatry tsaiky be da be ny azo ambara am'izany dia y compris amin'ny zanakadala foana ny tena fa ny zavatra tsapako anefa dia ny raty rapiana avokoa reny rehetrarehetra ireny
ny ratrapehana avokoa ireny rehetrarehetra ireny. Ary zao avo conscient tamin'ny fotoana hoe mandray an Jesosy Kristy. Jesosy Kristy ngeza be fa tsy hoe raisiko ohatrany zavatra kely ohatrany mofo sy ohatran'izany fa kisary zay de tena reconnaissant tanteraka fa ny zavatra rehetra zay milazaina tamiko sy nanabe azy anakay sitrapon'Andriamanitra daholo reny, tsy verimaina. Ka raha mandrara isika ny amin'ny zazakely, mandrara isika ny amin'ny kilemaina, mandrara isika ny amin'ny vavy tsy tokony hotoriteny, kaparika io ary detay be mihitsy. Mandrara isika ny amin'ny lasy ny vavy tokony hisaraka, misy lafy tsara ndolany, misy lafy ratsiny, fa jereo foana ny efim-panahy sy ny sitrapon'Andriamanitra ao anatin'izany. Tokony apetrakintsika sy tokony metsika lanjany n'Andriamanitra foana ny kena noho ny antsika olombelona. De rehefa nandroso ny taona nahery be tato anatiko ny antson'Andriamanitra dia nirosy tamin'ny batisa sitrika indray aho, batisan'ny fanamasina, batisan'ny afo. Tsy ho tetahiko aminao zany, tsy moro zany, misy impact hatramin'ny corps. Misy dimension sy degré ambony be mihitsy. Fa Andriamanitra mahafantatra, mety hoe zavatra tsisy dikany amin'ny olona anankiray le izy fa mafy ho an'iny olona iny le miaina n'ilay épreuve, batisan'ny afo. Ao anatin'izany ny fahatsapana. Tsy teny betsaka, ohatra hoe mangorangorana ve ianao sa mafana be ve ianao sa tena hoe tsemboka ve ianao sa misy moment ianao tena hoe tsy miteny betsaka sika. Ny olona ara-panahy mandalo expérience ara-panahy dia mahafantatra tsara fa misy impact amin'ny corps, satria misy an'ilay rasy adamika mamikitra atao anatsika, de misy an'ilay cordon mifikitra mafy amintsika, tsy te ho tapaka, tsy te hiala amintsika ilay rasy adamika. Ilay contamination an'ny Satana tamin'ny Eva lovaitsika anaty rahantsika sy ny ADN-tsika anao. Zay mahatonga antsika tsy maintsy maty mihitsy aloha nofa mandraty sy mandova ny fanjakan'Andriamanitra. De ny tenin'Andriamanitra, ny fampibebahana, hitanay ny voninahitra no mpianatra voninahitra miendrika zanaka lay tokana, miasa ny anatin'ny tenantsika, miasa eo amin'ny fiainantsika. Za miteny aminao fa misy impact amin'ny corps-nao zany, amin'ny nofinao, ary tokony ho tsapanao zany, sœur, frère. Misy fahatsapana. Raha miteny an'izany de tsy hoe akory mifantoka be amin'izay indray ny fisainana sy fieritreretana. Miandry fahatsapana hitanao le misy miandry de zavatra de mangovongovotra be, de miandry ny menjeranjera, de miandry zavatra, miandry fahatsapana exploit nofo. Fa izay fotoana izay zavatra resahantsika izay indray dia mame valeur an'ilay hevitry ny nofo. Zay nge mahasarotra ny tia manompo an'Andriamanitra ty, sœur sy frère. Satria mila fahonona tena, contrôle de soi, vokatry ny fanahy Galatiana 5:5 amin'ny zavatra rehetra zay ataontsika. Ka izany azo ambara tsika, saotra ny tompontsika ny amin'izay zavatra rehetra voambara izay voninahitra amin'Andriamanitra irery ihany. Makasitraka manokana ny zoky ajaina rahalahy malala, Irène Paul, rahalahy amin'ny tompo, sy nareo rehetra anonyme any ambadika rehetra ao. Saotra ny tompo afaka nizaran'izay aza de tia miady hevitra loatra amin'ny resaka batisan-jaza sy asitrika sy atete, fa izao kosa nefa raha misy ny opportunité afaka ahafahanao mipratike ny tenin'ny soratra masina, ary mino fa manome an'izay fahafahana izay ho an'ny olony Andriamanitra tsy to, fa mampianatra antsika ihany koa nefa Andriamanitra raha ohatra hoe tsy afaka manao an'izay tsika, de mila an'le fahonona tena ao anatin'izay. Azo atao olana ny rano kely, azo atao olana ny rano be, azo atao olana ny zazakely, azo atao olana ny olon-dehibe. Système daholo zany, fisainantsika olombelona no manisy an'izay fanindrina izay. Fa raisy ohatrany hoe diversification ariana, raisitsika ohatrany hoe richesse, ohatrany hoe loko isan-karazany, foko isan-karazany,
valeur isan-karazany, asa isan-karazany, raisina ohatran'izay zany izy richesse. 12 zanaky Jakoba raisina richesse ohatran'izay le izy. Fanomezam-pahasoavana, membre ao amin'ny Kristy, raisina harena, tanana aloha, tongotra, sofina sy ny sisa rehetra. Manana an'izany esprit zany tsika, ary mifantoka foana amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Fa zava-dehibe ihany koa lany ambarako hoe raha misy ny opportunité fafana miaina manatanteraka ny sitrapon'Andriamanitra, miaraka amin'ny conviction lalina ao anaty ao, araka ny famangin'ny soratra masina, mifono an'ilay enveloppé, mampibebaka reconnaissant tanteraka isika, ary avec sincérité, batisa miresaka eto. Tsara ihany koa, rano be, tsara misitrika mihitsy ihany koa, de raina ny tompo. Manome image an'ilay sitrapon'Andriamanitra amin'izay no saina sy eritreretina. Sitrapon'Andriamanitra amin'izay no manatorotoro ny fosy mampangorakoraka ny any anaty émotion ny fisainana lalina rehetra any. Fa tsy lay dogma sy doctrine itsoroan'ilay fiangonana, tsy lay religion. Azonareo tsara ngamba le izy. Fa lay romanina toko fahenina hoe miara-maty amin'ny Kristy de miara-mitsangana aminy. Halleluja. Sotranao zay tompo ray masina tsy toa. Sotranao petsaka ny amin'ny zavatra voazara rehetra, raha mbola afaka ny zara sujet indray tamin'ity andro ity, afaka nanambara sy nanipika araka ny famanginao hoe takony ahoana ny toepo tokony hanananay manoloana ny adevitra zay mampiroro ny fisainanay sy ny fieritreretanay matetika hoe batisan-jaza ve sa batisan'olon-dehibe no izy. Diovy fafao sasao ny sainay Jesosy, ataovy batisa aok'izay hibebaka, hibebaka andetry tena anaiky misitraponao foana, ary ny anao no petraka aloha amin'ny zavatra rehetra tompo. Mamangia anay tompo, mitoera ao an-tranonay, mitoera ato anatinay, aroka ny voninay atao hisandratra foana eo amin'ny fiainanay andavanandro. Raha misy ny haja sy ny dera de ho anao irery any zany Yahweh Elohim, Andriamanitra Isaka, Jakoba, Israel, Andriamanitra nofo rehetra, Andriamanitra ihany koa, ary ny anaran'ny Kristy Jesosy Romanina toko fahenina manolotra ny ainy teo amin'ny hazo fijaliana, vie éternelle, salut, famonjena grâce anay. Efesiana no proclameko an'izany vavaka izany, ary nirany Jesosy Kristy la puissance de l'évangile tomboka asian'ny fotoana rehetra sy ny message napetraka ao taty am-ponay araky ny tianao anamboaranao anay tsiraray avy. Alléluia, amen. Zay ny sœur sy frère fa amanaraka andraytsika mijery loha hevitra anankiray na afaka mbola tohizantsika satria betsaka ny azo ambara amin'ity resaka batisa ity, tsy manino jerentsika manokana indray hoe inona ny batisan'ny fanamasina de inona ny batisan'ny afo. Batisan'ny fibebahana somary nandalindalo kely teo ny resakitsika, ary ny fototra betsaka tamin'ny hoe zaza sa olon-dehibe. Raha soatsika rehetra, bonne semaine daholo. Tainy Jesosy Kristy mamirapiratra eo amin'ny voninahiny. Veloma tompoko.